fahadimy vahaolana momba ny aretina. Hitantsika moa zany fa tena mioapapana ny aretina ary be dabe ny karazana aretina eto Madagasikara. Be dabe ireo mpanao fikarohana dokotera izay namoaka teny fa misy aretina maro mipoitra foana eto Madagasikara. Rehefa nanontany an'i Jesosy aho zany mikasika an'io aretina io dia hoe avy aiza ilay aretina. Voalohany aloha ilay aretina amin'ilay hoe tsy fahasalamana resaka sakafo, tsy fanjarian-tsakafo, resaka fahalalana sy ny karazany loto sy ny karazany. Fa misy ihany koa ny aretina foronina dia ireo mpamorona aretina. Tsy ho tantaraiko aminareo moa ireo mpamorona aretina fa andrasy fa rehefa manaraka zany dia ho hazavaiko aminareo ireo mpamorona aretina izay mamafy ilay aretina eto amintsika mba hampao fitadiavam-bola ho antsika. Izany hoe hamafarana aretina antsika dia avy eo moa dia amboarana fanafody manasitrana azy ihany koa. Ity fanjakam-pisorona izay aorin'i Jesosy eto Madagasikara ity dia manana solution goavana momba ny fanasitranana, momba ny fanafoanana ny aretina. Voalohany indrindra aloha resaka toe-pahasalamana no tena hojerena eo amin'ilay hoe rivotra madio, rivotra fiainana isan'andro isan'andro, indrindra ihany koa ny fahasalamana ara-sakafo, izany hoe fanjarian-tsakafo sy ny karazany, rano madio sy ny sisa. Dia be dabe izany zavatra hahasalama antsika. Ary amplisin'izay koa dia hisy ny hôpitaly izay haorina eto Madagasikara. Izay hôpitaly haorina eto ireo zany dia efa natao hitsaboana maimaim-poana ny marary rehetrarehetra. Ary ao koa ny mampiteraka maimaim-poana, mandidy maimaim-poana sy ny karazany. Izany hoe orinasa goavana be zany izy io entin'ity projet fanjakam-pisorona ity zany. Dia tsy andaniny koa moa Jesosy izay hanasitrana ny aretina rehetra manateraka ny voalazan'ny Baiboly fa tsy hisy laza ao hoe marary. Izany hoe misy ny vahaolana lehibe zany momba n'ity aretina ity. Tsy ho ela zany dia foanantsika eto Madagasikara zany ny aretina hoy Jesosy tamiko zany. Ka solution lehibe zany dia tsara zany isika no vonona hifidy amin'ity Jesosy Kristy ity zany hanjaka amin'ity Madagasikara antsika ity mba hanafanana izay aretina izay.